Manodidina ny roanjato isan'andro ny antso ataraby momba ny Covid-19 voaray amin'ny alalan'ny 914 raisiny BIS etsy Mahamasina. Misa dimanjato ireo antso izay voaray ny BIS teo aloha ary mafisina izay fanentanana eo amin'ny fiantsonany 914 izay raha ny fanazavana hatrany. Misy anarala amindrainy sy omekarana efijanona. Manodidina ny roanjato isan'andro ny antso voarain'ny BIS na ny brigade d'intervention spéciale ahitana ireo mpitsabo miaramila tafakatra hatrany amin'ny dimanjato anefa izany indraindray amin'izao anjiany faharoa izao hoy ny lehibe ny PNGM. Ny appel atao eto amin'ny plateforme zany ankehitriny dia mihoatrotrany any amin'ny roanjato mahery any ny antso kirakiraina zany fa miovaova isan'andro moa izy io nandray midina nandray miakatra fa anoany zany farakakely ny amin'ny roanjato eo. Izay antso zay zany moa dia rehefa miakatra izy dia miakatrakatra any amin'ny efajato mahery any ny appel kirakiraina zany eto amin'ny plateforme. Ity vague faharoa ity zany tsy de nisy an'izay loatra ny mahasamihafa anazy kely tamin'ny vague voalohany. Tamin'ny vague voalohany hita tsara mihitsy zay fiakaran'ny sy fidinana zay fa amin'ity somary miovaova isan'andro. Tsy afaka tenenina hoe amin'ny atoandro na amin'ny alina, indraindray mangina be amin'ny alina dia amin'ny atoandro mibetsaka marary fa indraindray amin'ny marary amin'ny alina mibetsaka marary. Mifandimidimy kely eo izy fa tsy de nitovy loatra tamin'ny première vague. Fiara-miasa ny ministeran'ny postra miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka tsy miankina no nahafahana nametraka ny antso 914 sy ny Covidata manentana ireo marary na manana tranga mampiaya iantso ny 914 ny BIS fa tsy anantona avy hatrany ny CTC 19 ahafahana mandrindra ny fampidirana hôpitaly sy ny fandraisana tanana ireo marary. Mety manahirana koa zany dia ny olona tonga dia mandeha makany amin'ireny centre ireny. Satria raha tonga dia mandeha makany amin'ny centre ny olona dia tsy zakan'ilay centre ohatra ilay aretin'ilay olona rehefa tonga eny dia zay vao miverina miantso anay. Iny no tena indraindray manahirana mitady an'ilay plasy iny satria ilay olona efa tena tavavoaka amin'ny fotoana iny. Izay no antony tsaratsara kokoa hiantsona 914 aloha mba azahoana dans un premier temps ny état clinique an'ilay olona satria ny tena faran'izay important ho an'ny centre mandray hoe le clinique an'ilay olona hoe zaka an'ilay centre satria arakaraka ny centre tsy nafazakana ny état clinique io dia miadratra ny anjarany eto amin'ny plateforme manao an'izay orientation zay hoe raha zany etahany marary zany ary amin'ny centre ranona ny tokony andanany, raha zany aretina zany ary amin'ny centre ranona ny tokony andanany. Roanjato ariary isa-minitra ny antso amin'ny alalan'ny 914 mamerina miantso ny BIS raha toa ka tapaka ny antso. Betsaka ireo olona miantso na amin'ny alina na amin'ny atoandro ary anaovana fizahampahasalamana avy hatrany hoy ny lehibe ny ivitoerana PNGM.